Voalohany teny dia miarahaba anareo rehetrarehetra ary makasitraka anareo era-po era-tsaina amin'ny fitongavana maro sara amin'izao asa fanisana ny tovovavy malagasy izay araky ny lalàna moa zany dia misy an'izany fanisana zany izay tsy maintsy ataontsika dia rehefa avy eo misy atao hoe révision dia ahafahanareo manana an'le karatra maitso na le atao hoe carte verte. Iny carte verte iny no ahafahantsika maka an'le hoe certificat de position militaire. Io certificat de position militaire io dia ilainareo foana na tadiavana asa zany na anaovana passeport zany, ary ilainareo foana koa iny satria ny lalàna zany izay tsy zao tsika vao mampianatra an'izany eto Madagasikara amin'izao fitondran'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina filoha faratapon'ny folo ambin'ny zao misy lalàna zany mba ahafahan'ny vehivavy malagasy ihany koa misitraka ny fanisana eto amin'ny tany sy ny fanjakana, azahoanareo ny karatra maitso sy azahoanareo le certificat de position militaire. Mariako fa tsy hoe manao an'ity tsika dia hiditra any an-dakazera anao miaramila, tsy ho zany loatra fa rehefa tonga ny fotoana sy vonona tanteraka ny fotodrafitrasa amin'izany any aoriana any, izany hoe tsy amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo zany, dia mba eritreretina ihany koa fa mba afaka manao fanompom-pirenena ny tovovavy malagasy. Satria ankehitriny tsika dia any amin'ny akademia miaramila hitanareo reny dokotera vavy reny zany vehivavy mbola raisitsika ankehitriny sy ny any amin'ny akademia miaramila, any amin'ny gendarmerie, fa lehibe ny vehivavy manao gendarme vavy zao. Tsika atao amin'ny tafika malagasy kosa dia mbola misy pisipisy ny be dia be aloha nitongavana amin'izany fa tsy zao dia zao kosa dia andeha hiditra any amin'ny kazerne dia lasa miaramila tsy zany loatra fa ny anaovantsika an'ity zany ahafahanareo tovovavy malagasy manomboka amin'ny 9 taona ka hatramin'ny 13 taona manana certificat de position ara-dalàna, mba tsy ho sahirana intsony nareo any amin'ny fitadiavana asa, mba tsy ho sahirana intsony nareo amin'ny fanaovana ny taratasy rehetra. Eto dia makasitraka anareo fa tsy nampoiziko mihitsy hoe ho feno be dia be salama zao tovovavy malagasy eto Antananarivo tonga ety, azontsika tsiratena kely zany tena mahafinaritra mihitsy ary tena mahavelom-bolo hoe ay tena tia tanindrazana satria fitiavan-tanindrazana zao fitongavanareo eto zao fitiavan-tanindrazana dia tsy araky ny dradradrain'olona any amin'ny anina hoe mikorotana sy ny sisa fa zao tsika milamina tsara isaky ny arrondissement zany atao milamina tsara manaja ny fepetra rehetrarehetra mba le ray metatra fanaovana cache-bouche, gel sy ny sisa. Ny dokotera vavy ary ambony ery izay misy fizara tsy maintsy atao moa mitony recensement tony milamina tsara, efa maro be reo dokotera miaramila vavy ao mino aho fa anatina fotoana fohy zany tsy dia lahatra sy ny taninandro nareo fa mandeha ara-dalàna ny fomba rehetra izay anaovana an'izao recensement zao. Ame hiteny amin'ny secrétaire général ny ministère ny fiarovam-pirenena raha ohatra ka misy ny tsy ampy rano fa mafana ny andro dia ngamba asiana viva tavoahangy kely be dia be eo mba ahafahanareo misitraka an'izany raha ohatra ka tena mafana loatra, afaka mialokaloka ihany koa ohatra ka tena mafana loatra. Ary ataontsika amin'ny fomba anatin'ny fifanajana tanteraka, azonareo zany fifanajana tanteraka satria atao amin'ny tafika malagasy dia zany fifanajana zany dia zava-dehibe, fanarahana ny fenitra, fanarahana ny toromarika rehetra, ary zany fanarahana toromarika zany dia hampizotra ara-dalàna ny fanisana ataontsika satria sambany hatramin'ny tantara Madagasikara tamin'ny taona roapolo sy roa arivo ity tsika vao nanao fanisana fo be ny vehivavy malagasy, tovovavy malagasy voalohany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Rehetratsika malagasy zany mbola veriko ny fankasitrahana anareo satria tia tanindrazana daholo nareo matoa tonga eto fa tsy mipetraka tany an-trano fa dia misaotra sy makasitraka anareo rehetra namaiky amin'izao fanisana zao manara-dalàna ary mampiseho mahatovavy mahavehivavy malagasy tena manana maha izy azy atsika. Makasitraka ary izy moravavy isany misaotra anareo.